amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo no rabainainareo zay tena mikatsaky zany hoe fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Jesosy moa dia nilaza hoe mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Manao batisage amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina, ary mampianara azy araka izay rehetra nandidiko anareo, ary ino zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperana zao tontolo zao, araka ny voalaza ao Matio 7:20 sy 20. Eny zava-dehibe tokoa mahatonga anay hanambara zao fanambarana zao, satria no teny dia hoe azo antoka fanavotana amin'i Kristy, satria tsy maintsy misy no voavonjy, misy no very. Ka dia tanterahanay zao fandarana izao araka nambarako teo hoe azo antoka fanavotana amin'i Kristy, mba hahafantatra ny rehetra, hahalala ny zavatra izay inona ambara. Ka alohan'ny androsotsika amin'izany dia tsara ny mivavaka, satria tenin'Andriamanitra no ambara sotorina hivavaka atsika. Saotranao zay Andriamanitra fa noho ny fitiavanao hamonjy zao tontolo zao dia nanome mpamonjy azo antoka ianao, dia Jesosy Kristy zanaka malalanao zay tonga zanak'olombelona. Manatena sy matoky aho fa menao saina, faindrena, fahalalana ity mpanompo tsy mahasoa ity, ary apetraka amin'ny vavako ny teny, ampiaiky ny olona amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Ka dia ho anao ny dera, ho anao ny saotra, ho anao ny voninahitra, ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, saotry Andriamanitra. Amen. Alleluia. Araka ny nambarako teo dia hoe mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Nahoana no niraisiny izay ny lohateny zany tamin'ity fandarana eto ity? Ny antony zao, maro ny olona no tsy mety hianatra na andinika ny ten'Andriamanitra, ary raha mandinika azy izy rehefa tsy tariny fanan'Andriamanitra dia mandeha araky ny fisainany maha-olombelona, faindrena olombelona, fahalalana olombelona. Zay nahatonga ny apôstôly Paoly nilaza ao amin'ny Korintiana 1:2, le tsara mba vakina, satria ny akabeazan'ny olona dia lasa mandeha amin'ny fisainana, ary tarianay ianareo zany dia mba andinika tsara, marina aveo ny zavatra ambara sa diso, mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ve sa eritreritryolombelona. Satria zao ny teny apôstôly Paoly amin'ny Korintiana 1:2, ny andininy 1 sy ny 2, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Korintiana 1:2 sy 2, amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary zao koa ry rahalahy, raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny ny fahendrena marevaka, raha nitory taminareo ny zava-miafo ny amin'Andriamanitra, fa nini tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo-fijaliana. Ny fahendren'olombelona indraindray mety mandresy lahatra, mampiaiky, satria nahoana fa haizan'ny olona miteny. Azay ihany koa natonga ny apôstôly Paoly mbola nilaza amin'ny Kolosianina 2:2-4, Kolosianina 2:2-4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary zany no lazaiko fa ndreo hisy ampandiso hevitra anareo amin'ny teny toa marina. Isy olona mahay miresaka, mahay mandahatra, mahay manazava, nefa tsy araky ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra ihany na Baiboly ihany amin'ny toko 9 raisiny dia aolany, niovany, heviny. Ary zay indrindra zany nahatonga anay hanatanteraka zao fandarana zao hoe azo antoka fanavotana amin'i Kristy. Ny apôstôly Petera koa dia nilaza toy izany ao amin'ny Petera 2:7, ary zao no nambarany tamin'izany, satria maro ny olona mivavaka kanefa matetika tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Ary mety hevitra angambona hoe ianao zany tena manam-pahaizy fahendrena, manatena fitary amin'ny fanamasina, ary zay nahatonga tamin'ny voalohany laza taminareo hoe dinio mangatamin'Andriamanitra, na marina ny zavatra toriko, na diso ny zavatra lazaina, raha marina kosa dia misaoran'Andriamanitra. Zao ny tenin'Andriamanitra amin'ny Petera 2:7, ny andininy 5:10. Petera 2:7 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny andininy 4:9. 5:10 sy 9:10 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary ny fahari-pontontsika dia koa famonjena, tahaky ny voasoratsy Paoly rahalahy malalantsika taminareo koa
arako ny faindrena nomena azy tahaka ny ataony ao amin'ny epistolindrehetra koa fa milaza zany zavatra zany ao aminy izy ary amindreo dia misy zavatra sary-patarina zay aolona ny olo kely fahalalana sady tsy miorona tsara tahaka ny anaovan'ny teny sasany ao amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverisana ho an'ny tenany. Etsika dia milaza ny apôstôly Petera fa ny epistolin'ny apôstôly Paoly dia misy zavatra sary-pantarina zay aolona ny olona kely fahalalana ohatry kely fahalalana sady tsy miorona tsara dia tena mitondra fahaverisana. Aolana le tenin'Andriamanitra zany hoe tsaraky ny hevitr'Andriamanitra mihitsy manolana le teny tahaka ny anaovan'ny teny sasany amin'ny soratra masina koa. Soratra masina resany eto moa dia ny Genesisy ka hatramin'ny Malaky. Jesosy Kristy dia nanazavanyzany rehefa mitory izy araky ahoana hoy soratra masina, ahoana hoy ny ao amin'ny lalàna, tahaka zany koa ny ataon'ireo apôstôly. Ary zay indrindra zany nahatonga anay hoe ny baiboly ray manontolo dia soratra avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra avokoa, teny Andriamanitra ahatonga ny olona azo famonjena anna fiaina mandrakizay rehefa mino ny famonjena sy ny famarinana ao amin'ny baiboly zay famonjena amin'ny alalan'i Jesosy ka tonga zanak'Andriamanitra. Ary zay indrindra zany nahatonga anay laza hoe azo antoka fanavotana amin'ny Kristy ary mba hifanaraka amin'ny zavatra zay atao amin'ny baiboly araky ny tenin'Andriamanitra nambara satria ny olona dia mieritreritra fa hoe miova ny teny rehefa tonga Jesosy Kristy nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Zay moa nahatonga ny apôstôly Jaona laza ao amin'ny apokalipsy toko faha 12 apokalipsy 12 valo ambin'ny folo sy 7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy toko faha 12 valo ambin'ny folo sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zao dia manambara am'izay rehetra mandre ny teniny faminaniana amin'ity boky ity raha misy manampy ireo Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto amin'ny anatin'ity boky ity ho azy ary raha misy manaikitra amin'ny teny amin'ny bokynyity faminaniana ity dia hosorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny azonaina sy amin'ny tanàna masina dia zay zavatra voasoratra amin'ity boky ity. Etsika dia zao esorin'Andriamanitra mihitsy ny anjarany. Ka zay zany nahatonga anay nambara ary ny ten'Andriamanitra dia azo antoka. Voalaza nge zany ao amin'ny ohabolana toko faha 30 andininy fahaenina. Ohabolana 30 andininy fahaenina ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ohabolana 30 andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny ten'Andriamanitra dia voadio avokoa ampinga ho an'izay mialoko amin'izy. Andininy fahaenina andininy fahadimy aza manampy ny teniny fandrao hanariny ianao ka ho hita fa mpandainga. Ohabolana toko faha 30 andininy 5 sy 9. Hitantsika fa tena voadion'Andriamanitra avokoa io. Voalazany amin'ny Isaiara fa Andriamanitra dia nilaza mihitsy hoe tsy azo ampina, tsy azo esorina na dia ray aza ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny mpitory-teny toko faha 3 andininy 4 mpitory-teny toko faha 3 andininy 4 dia misy teny toy zao ka nahatonga anay hanambara ampianatra ilaza zavatra voasoratra inona. Anjarantsika saray avy ny manaraka zany araky nambarako teo mpitory-teny toko faha 3 andininy 4. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zany. Zao voalaza mpitory-teny toko faha 3 andininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe fantatro fa zay rehetra ataon'Andriamanitra dia haharitra mandrakizay tsy azo ampina tsy azo analana izany ka dia ataon'Andriamanitra matahotra eo masiny olona. Tsy azo ampina, tsy azo anesorana na teny kely aza.
Jesosy mondray andro ny teny hoe sy tonga aho andrava ny lalàna sy ny mpaminany. Ao ny lalàna misesy matetika ataondrareo hoe Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numérique, Deutéronomia. Ary ao koa ny bokon'ny mpaminany tsy analany zany, ary koa ny salama. Jesosy zao de nampianatra hoe ny amin'ny soratra masina ny amin'ny salama. Ary zay indrindra zany tsy azo ampina, tsy azo enesorana. Koa zany maro no tsy mandray tsony ny Genesis ka hatramananky fa mamaky fotsiny. Kanefa famenondrao. Jesosy de nilazany zany mihitsy nampianatra izy ao amin'ny lioka. Fakitsika nge ny ten'Andriamanitra zay rehefa nitsangana tamaty izy ka niresaka tamin'ny mpianany. Lioka 7:20, 4:70 ka hatramin'ny 4:70. Mazava mihitsy ny teny Jesosy eo. Andega ho vakitsika dia afataratsika ny tena famarinany. Satria maro ny olona tsy de mandray loatra Genesis ka hatramin'ny Malaki. Fa Matteo ka hatramin'ny Apocalypse zay no raisy fa iozono vaovao. Fa raha ny Baiboly no resana de hoe fanekena taloha sy ny fanekena vaovao. Vakitsika ary. Mbola fantaritsika moa ny am'izay fa vakitsika ny lioka 7:20, 4:70 ka hatramin'ny 4:70 amin'ny anaran'i Jesosy. De hoe izy taminy Jesosy no miteny. Zao no lazaiko izay lazaiko taminareo. Dia fa Jesosy no miteny a. Satria tsy olo-kafatsy izy nitsangana tamaty io. De hoe izy taminy. Zao no teniko zay lazaiko taminareo fony mbola teo aminareo aho. Fa tsy maintsy ho tanteraka zay rehetra nanoratanahy ao amin'ny lalàna misesy sy ny mpaminany ary ny salama. Tsy maintsy tanteraka zay tsara le fanambarany. Tsy maintsy ho tanteraka zay rehetra nanoratana ahy teo amin'ny lalàna misesy sy ny mpaminany ary ny salama. Lalàna misesy Genesis ka hatramin'ny Deutéronomia. Ary ao re mpaminany, ary ao koa ny bokon'ny salama. Manambarany Jesosy daholo reo. Ary nitoizany amin'ny 5:70. De nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Genesis ka hatramin'ny Malaki zany atao hoe soratra masina. Nanokatra ny sain'ireo izy. Ary hoy izy taminy, zany no voasoratra fa Kristy hianatra ka nitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Satria ny mpianatra de tsy nalala mihitsy sy nafantatra. Ary zay natonga anay anatanteraka zao fandaharana azo antoka fanavotana amin'i Kristy mba ho fantatry ny olona marina ny famarina. Mety marina tena hoe fanga zay de tsy mba malala. Toroina, ampianarina, de anjarany tsiray avy mandinika na marina rana tsy marina. Ny antony koa de zao. Misy teny any amin'ny Osea. Osea 4 ary 9. Misy fanambarany toy zao. Ary maro no mahay zany toko sandininy zany. Osea 4 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ringana ny oloko no tsy fisiany ny fahalalana. Satria lazaiko nao fa misy fanambarany ty ringana no tsy fisiany ny fahalalana. Satria ianao efa nandany fahalalana de mbola avy kosa tsy ho mpisoroko intsony. Mandany fahalalana ny ankabeazan'ny olona. Raha ihany raha nyresaka tamin'ny olona nanambarany tenin'Andriamanitra. Tsotra ny fanambarany. Efa ela mivavahako. Any anareo zany fa tsy ny anay. Tsy misy zany ny anareo sy ny anay zany ao amin'ny Baiboly fa an'Andriamanitra ny teny. Ary ny tenin'Andriamanitra amin'ny Baiboly de tsy indromandry avy amin'ny n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina mino ireo mpaminany sy apôstôly. Ary zay indrindra zany hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisiany fahalalana. Satria kianao efa nandany fahalalana de mba ho lavy kosa ianao tsy mpisoroko intsony. Rehefa nanadiny ny lalàn'Andriamanitra kianao ka dia mba ho adiny kosa ny zanakao. Eny hatramin'ny lalàn'Andriamanitra ara de misy samy teny mihitsy hoe tsy izy tsony ny lalàn'Andriamanitra. Satria voalaza amin'ny Baiboly fa hoe tsy hamarinina amin'ny fankatoavana lalàna ny olona fa hamarinina amin'ny finoanany Jesosy Kristy zavatra zay niainany nataonao antsika. Finoanany Jesosy Kristy
tsy milaza mihitsy zany akory hoe foanany lalàna fambony rehefa hitadin'andriamanitsika de tsy maintsy any fona zay mbola ho ambaratsika ao ny arina any satria hito zao fampianarana izao ilaina mihitsy zany ny mahafantatra mianatra mandinika zao nefa misy olona koa miteny zay tsy ampianary tsy mila ampianariny zany zay ihany mandinika de mivavaka zay de mahafantatra tsara raha ohatra ka fatariny fanamasina mafanatra raha iandro nefa Filipo lazainy fanamasina teny tamin'ny Andriamanitra io misy tandapa etopianina eo am'kalesio mankalesina eo amin'ny kalesio de eniny Filipo tsara le lehilahy etopianina na mankiteny tao amin'ny Isaia mpaminany de hoy ny Filipo fantatra ve zavatra zay vakinao de zao ny nambarany ataoko ahoana ny fahalala raha tsisy mampianatra de miangavy any Filipo izy hiakatra teo am'kalesy de Filipo nanomboka nanazava tamy nanomboka teo am'zany Isaia zany nanazava ny amin'ny Jesosy Kristy ao ny soratsy ka de natonga azy nino satria ny apôstôly Filipo de niteny hoe satria izy nanoteny tamin'ny Filipo hoe azo atao ve manao batisa de hoy ny apôstôly Filipo hoe raha nino anao de azo atao ihany de niteny izy hoe mino aho fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra de natao batisa raha lehilahy zany hoe mila mampianatra tsy manganga raha niteny Jesosy satria vakiko mihitsy loha teny Jesosy amin'ny Matio mba atonga antsika andray tsara ny tendra Matio toko fa 8:7 ary izy moa tsy mahalala ny toko sy andininy io fa mialala ny fandarana toy izao de hitany maro afantatra zao ary ny teny Matio toko fa 8:7 ary ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy koa mandehany ianareo de ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina sady mampianatra azy hitandrona zay rehetra nandediko anareo ary indro zao momba anareo mandrakariva mba raha-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao ilaina mihitsy zany ampianarina ny olona ilma tena tokony hafantatra izy misy ireo ray aman-dreny miteny misy raha mbola tanora zay nitory tena mbara hoe ianao io ve zay mbola vo firitaona de ampianatra zange efa ela no nandinika amin'ny baiboly na ian'toro teny rehefa oza hoe mba eno ihany ary zavatra zay lazaiko eto ary ny teninao ka rehefa nanambara ny tona ny zavatra de gaga izy atray mba namaky my baiboly ihany a fo tsy mbola reko zany tsy zao vao mazava amiko de nanomboka nazoto miaino ny fampianarana izy ary lina de lina tokoa tam'zany zay mazava-dehibe ny fampianarana ary misy ko nefa olona miteny hoe tsy ilaina ntsony ny tandrandidin'Andriamanitra fa efa finoana ny Jesosy Kristy de ampy tam'izay fotoana zay le ray aman-dreny satria nisy olany tory tao amin'ny tao nanambaran'izany hoe tsy ilaina ntsony ny tandrandidin'Andriamanitra ray aman-dreny fa fanoana ny Jesosy de ho le ray aman-dreny tam'le zanany avy kely angianao de mba laivitry ty telefônina ity portable moa zany telefônina ty ozy de lalainy tany apetro ary amin'ny commodiko ary de gaga le mpitory de hoe fa ahoana no alainareo natao any ka ianao milaza hoe tsy ilaina ntsony ny lalàna kanefa ny baiboly ny teny hoe aza mangalatra ka za tsy mangalatra zany aminao fa hoe tsy ilaina ny lalàna fa de fa ako iny fa de mahazo mandeha am'izay ianao taitra le olona etsoko polisy ianao fa mangalatra ohatra hoe fa ahoana ny etsona polisy ka ianao ihany ange ny teny tamiko hoe tsy ilaina ntsony ny lalàna e ka ahoana no etsona polisy fa ahoana zany fa raha my baiboly no lazaina hoy le ray aman-dreny de nyvakin'le ray aman-dreny mba vakio kely ohatsy ny Romanina toko 7 andinindiny raiky amby 3 mba vakio kely azafady io de nanokatra amin'ny baiboly le tovolamo ty rola izy tam'zany fotoana zany de mivakiny Romanina toko 7 andiny raiky amby 3 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoava isika sanatria zany
fa mampiorina tsara ny lalàna isika zao tsara zany fa tsy mahafoana lalàna mihitsy ny finoana tena zava-dehibe ka izay mahatonga anay hoe azo antoka fanavota amin'i Kristy de anjaranareo zay miainy mbola averika any le teny andinika anaraka ary mangataka ny fiteria amin'ny fanamasina na marina zao tambaranay zao na tsy satria tena zava-doza ary misy teny eo amin'ny Matio 12 andininy 7 satria be maro zahay abezaka ny olona no tsy mity hianatra nandinika ny tenyandriamanitra ny fitaria amin'ny fanamasina ity baiboly ity zava-miafina voalaza ao araka ny teniny soratra masina hoe andriamanitra de andriamanitra miafina amin'ny Isaia misy an'zany 5:5 zay andriamanitra miafina ka raha tsy izy mihitsy no mampafantatra maneho amintsika ny zatra tiano lazaina ahafantatra azy ko araka ny ten'andriamanitra hoe ary zao ny fiaina mandrakizay de ny mahafantatra anao andriamanitra tokony sady maro raha Jesosy Kristy zay ny rahanao izy mihitsy mampafantatra ny momban'ny azy ka raha tsy izy a tsy misy azo antenaina mihitsy tsy azo antoka mihitsy raha fisainan'olombelona na eritreritryolombelona ny ezahana ahafantarana ny sitrapon'andriamanitra na ahafantarantsika an'andriamanitra velona sy Jesosy Kristy zay ny raha ny hamonjy zao tontolo zao zao ary ny teny eo Mateo 12 ny andininy 7 ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a Jesosy namalika anao taminy hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'andriamanitra tena fahadisoana mihitsy ny tsy fahafantarana ny soratra masina iny soratra masina ndresany eto Genesis ka hatramin'ny Malakisy satria tamin'ny fotoana nitenenan'i Jesosy tsy mbola voasoratra ny Matio, Marka, Luka, Jaona, sy apôstôly sy rapistily hatramin'ny apokalipsy tsy mbola voasoratra ary zay natonga azy ny teny manamafy zany fa hoe ilaina mihitsy ny mahafantatra ny zatra raketiny hambara ao amin'ny Genesis ka hatramin'ny Malaki satria tenyandriamanitra ary ny zatra ambara ao dia manambara ao Jesosy averiko le mandenga le teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo Mateo 12:7 ny anaran'i Jesosy Jesosy namalika anao taminy hoe mahadiso hevitra nareo ny tsy fahafantarana ny soratra masina na ny herin'andriamanitra maro mihitsy ny tena tsy mahafantatra ary maro mihitsy no manolana ny teny ho iaho satria nahoana mo maka ohatra any aminareo azy zao atao amin'ny baiboly araky ny Mateo 7:10 de misy fanambarana ataon'i Jesosy ny amin'ny fanambadiana maka ohatra azy zany zao le izy tenyandriamanitra aminaran'i Jesosy ny andininy 4:5 amin'ny anaran'i Jesosy hatramin'ny fahaenina Mateo 7:10 ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy ary izy namazy Jesosy namazy zany ka nao hoe tsy mbola novakinareo va ny teny fa izay nahary azy zany hoe andriamanitra nahary zao tontolo zao nampivady tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lasy vavy de nanao hoe ary noho izany lehilahy de andao ny rainy sy ny reniny ka kambana amin'ny vadiny ary de ho nofiray ihany izy roroa ka dia tsy roa intsony izy fa nofiray ihany koa amin'izany izay nampiraisin'andriamanitra de aoka tsy ampisarahan'olona ka raha izany fanambaran'i Jesosy zany ny amin'ny fanambadiana de andriamanitra namorona lasy vavy zay ihany ho nofiray ihany izy roroa fa tsy ny tena ho nofirany izy 3, 4, 5, 6 afiraray izay de ny biby manao an'izay hoe nofiray 2, 3, 4, 5, 6 satria ohatra ny ambo zao zay hitany rehetra dia alainy avokoa fa ninaovan'andriamanitra ny olombelona amin'ny fanambadiana de lasy vavy nofiray ihany izy roroa atsazony olona ampisarana na kely azy kanefa ny olona ndray miteny hoe jereo Davida, jereo Solomona, jereo reny olona taloha reny nanambady maro ka zay tsy mijangajanga fa mampirafy tahaka an'ireny matoa Jesosy nanao an'ity teny ity raha olona mino an' Jesosy Kristy ihany de zay mihitsy zany ny tena tokony ho izy ho lasy vavy ho tahinany tsika tsiray hafa mbola hitony fampianarantsika ho arina ka dia faranana izao le izy fa zay ny tena antony tonga anay anatanteraka zao fitoriana izao anambara ny famonjay satria raha eto fotsiny azy aolona ny olona kely fahalalana de mahampalahelo mijaly le tena tompombady tena mijaly ary mampalahelo mihitsy satria tsy ampy ny vola le rangahy koa indraindray
tsy mijanona rehetra tokantrano fa matory any amin'ny toerakafany efa misy roandro telo andro fa tena mody ao amin'ny le tena vadiny izay nekeny tamin'ny voalohany zao zany fa miova fisainan'ny olombelona ary mampalahelo le izy ary misy ndraiky koa azy ankehitriny milaza araky ty ny fietreretany zany a tsy ampy io baiboly io sy tsy ampy io fa misy baiboly hafa zay magaga fa tsy rarahin'ny olona de misy olo manambara misy mety mbola misy atra 12 any de mahavarina satria Andriamanitra nge endre Andriamanitra ny tompony fahalalana rehetra ka matoa de tsara fa Genesis ka hatramin'ny Malaki antonany maro talohany natongavany Jesosy ny soratana ao daholo famariny rehetra a Jesosy tonga nanazava ny tao anatiny ary ny Mateo ary tonga ny Apokalipsy fanamarinana fanamafisana ny zavatra voalaza ao amin'ny soratra masina Genesis ka hatramin'ny Malaki momba ny amin'ny Jesosy ny famonjena ary ny fahamarinana ary azo antoko zany ny soratana reo apistily ampiorina tanteraka finoany reo kristiana ao amin'i Jesosy raha ny tena kristiana ao amin'i Jesosy satria misy kristiana tsy ao amin'i Jesosy ary misy kristiana ao amin'i Jesosy ale kristiana tsy ao amin'i Jesosy no natonga an' Jesosy nilaza ao amin'ny Mateo 7 Mateo 7 ny 9:20 ka hatramin'ny 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy Mateo 7 9:20 ka hatramin'ny 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sy izy rehetra manao amiko hoe tompoko niditra ny fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapondraiky zay an-danitra maro nanao amiko an'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany taminareo va izahay tsy efa namoaka demi taminareo va izahay tsy efa nahaso lehibe taminareo anao va izahay dia ambarako aminy maromarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo atrehetrzay mila amiko anareo mpanao meloka tena olona mivavaka reto olonreto fa tsy fantatra tena mino izy ary mino an' Jesosy koa izy saingy zao tsy araky tena araky n'Andriamanitra nitondrany azy ary ny apôstôly Paoly aza ao amin'ny Romanina 10 ary ny 1 ka hatramin'ny 7 hamarantsika azy de nilaza toy zao koa Romanina 10 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy ry rahalahy ny rino fokotsy ny angatahako amin'Andriamanitra ho an'ny reny de famonjena fa vavolombelony reny aho fa mazoto ho an'Andriamanitra izy saingy tsy araky ny fahalalana fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra izy ka nitady namarina ny tenany de tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra Andriamanitra ny manamarina ny olona Andriamanitra no miteny hoe marina io olona io satria mpanota daholo nge ny olombelona rehetra tsisy tsy nanota ny ohatry Andriamanitra salamy Joba zao dia ek'Andriamanitra ho marina kanefa raha mamaky ny bokon'ny Joba atsika de misy fotoana Joba nanome tsina n'Andriamanitra ary ohatrany taona nameloka mihitsy kanefa kosa Andriamanitra dia namela ny heriny rehefa nifona izy ary ny finoany no nanen'Andriamanitra azy ho marina zany zavatra zany nambaratra amitsika ka de voninahitry'Andriamanitra zay atao rehetra mbola ho hitantsika ny tohany amanaraka zay zavatra tokony ambara ampiorona fontsika ary atonga antsika atoky ny ten'Andriamanitra ary ino an' Jesosy Kristy tompo mba hanantsika fiaina mandrakizay amin'ny alalany amen ivavaka atsika sotranao zay Andriamanitra fa nitenzinambara de anao nitondra azy any amin'ireo olona tena lina katsaky zany hoe fanjakanao sy ny fahamarinana mba nana ny fiaina mandrakizay ary atonga izy ireo hanana finoana satria ianao Jesosy no manome ny finoana satria no tompony fosy-panefa azy ho anao ny dera ho anao ny sotra ho anao ny voninahitry Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy sotry Andriamanitra amen de manaraka indray amin'ny anaran'i Jesosy alleluia